Solidarité syndicale de Madagascar sazy ho avokoa izay rehetra voasaringotra amin'ny raraky napisa io. Fanasaziana diso tafahoatra ataon'ny mpitandro filaminana ny tokony tsy nety niasa ireo mpamily taxi be teny Itosy. Antoko-tiako i Madagasikara Ambatolampy tsy mahafotsy vonina anangana firenena vanona izahay. Alatsinainy raika amby roapolo Martsa, roa amby roapolo sy roa arivo fankafaliana sy ampitiavana indray tompoko lahy sy tompoko vavy no iarabakanao amin'ity hariva ity. Tonga soa indray anao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra ny MBS koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Araka naraintsika atao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia mpiasan'ny knapsa misa sivy no niakatra tena anivon'ny fitsarana androany mikasika ny rara famoahana ireo dossier momba ny fanodikodianam-bola sy famoaham-bola be teo anivon'ity orinasa ity moa no anton'izany. Nanotrina azy ireo teny antoerana ny mpiasa eo anivon'ny knapsa niaraka tamin'ny fikambana be ny syndicat ny mpiasa eto Madagasikara na ny SSM ireto farany izay mbola mitaky ny sy ny fanadihadiana lalina makasika ity rara ity njavandre maefa tahirinena. Fanadihadiana maro no tokony mbola hosokafan'ny paky sy ny bianco mikasika ity fanodikotonam-bola sy famoaham-bola tsy ara-drariny teo anivon'ny orinasa knapsa ity ho ny fikambanam-be ny syndicat ny mpiasa eto Madagasikara androany. Tsy ireo namoaka vola ihany no tokony aransazy ho izy ireo fa izy rehetra voakasika ity raharaha ity. Niza naka vola tao amin'ny knapsa rehefa tsy anatsarana ny fari-piainan'ny mpiasa sy ny retraité dia aminay zany fanodikodonana foana na inona antony dia everinay fa tokony mandray ny andraikiny ny tompona andraiky pahefana fanaraka amin'izay zavatra zay tsy hiteny andrakotona arabe fa ny ay fotsiny tsotra be hoe io vola io volan'ny sasaran'ny mpiasa io volan'ny sasaran'ny orinasa tsy miankina izay mandoa n'ilay 3.7 isanjato ary vola natao hikarakarana ny retraité ny dikan'izany na iza voasaringotra ao anatin'ilay izy dia tokony ampiarina amin'ny lalàna. Nampiakapeo ihany koa androany ireo mpiasa efa misotro ronono hatafaresaka taminay. Izy ireo izay tonga nanatrika ny fotoam-pitsarana ireo mpiasan'ny knapsa misa sivy izay niakatra fitsarana androany. Za zao raika amby folo taona nefa nandeha retraity dia gaga ihany zany ao anatin'ilay vola hoe maninona ary ty vola kely ty ndraikiko tao anatin'ny ainy odin'ny zalahy ty vola amin'ny knapsa ty satria raha antsika malara ny 55 milliards menan'ny commune 60 milliards vidarana tany nandraisa ny zalahy reo 1 milliard 300 millions isan'olona zay zany ao anatin'ny zavatra ty dia tsy manaiky fa manohana ny reti-piasa. Ny etaetanay zany zokilona ao anatin'ny zavatra zao dia zao ny etaetanay naniriny telo taona zay efa taona amin'ity 2022 ty zany nomboka tamin'ny taona 2019 2020 2021 2022 mbola tsy nahazo augmentation na any ariary aza avy amin'ny knapsa ay misy vola ihany azo zaraina ao amin'ny knapsa ao ka maninona araka miteny ny randrana ny zalahy SSM teo dia misy vola ao meo zahay asondroto ny karamanay. Raisaky ny telo volana zany zao no andraisana ny pension an'ny zokilona dia hita mihitsy fa tsy mahavelona tsony ilay pension satria miakana ny vidim-piainana fisondrotana tsy misy dia mangataka zany zay lay 90 jours io zany mba atao 60 jours zany hoe isaky ny roa volana zany no andoavana ny pension. Raha ohatra zao foana ny hitondrana ny firenena hoe vola ampiasa no ahodikodinao amin'ny lafiny fahafinaretanao sy izay tompontsoanao manokana tsisy olona anaiky an'izany eto. Raha tsy ahivana dia nahitatra ponja vonjomaika ena tany mora ny herinandro lasa teo ny dezeny knapsa ny PCA ary ny olona telo hafa ao anatin'ny conseil d'administration eo anivon'ny orinasa knapsa rehefa niakatra tena anivon'ny fitsarana miady amin'ny kolokolona ny PAK. Androany kosa no niakatra tena anivon'ny fitsarana nosy ny filohan'ny syndicat ny mpiasa eo anivon'ny orinasa knapsa sy ireo mpiasa misa valo izay voatonontonona ho namoaka ireo dossier mafana teo anivon'ny orinasa knapsa ireo. Ny 20 Martsa ho avy izao kosa no ivoaka ny didim-pitsarana raha ny fanazavana trany. Lafim-baovao afantanteraka indray ny tokony tsy nety niasa ary lanja sora-baventy teny Itosy teny androany ireo mpitatitra taxi be zotra 133 izay mampitohy any Itosy hôpitaly sy Analakely noho ny sazy sy ny fangalam-bola tsy araka ny tokony ho izy ataony mpitandro filaminana azy ireo ny voalaza fa matin'izay fitokonana tamin'ity androany ity izay anjavandre maefa sy tahirinena hatrany.
Ny lanja sorabavety ary nidina andalambe androany ireo mpamily taxi be zotra makeny tosy. Ny tokona tsy nety niasa izy ireo ary nanaitra ny tompona andraikitra manoloana ny fanasaziana diso tafahoatra ataony mpitany filaminana azy ireo rehefa manao ny asany. Diso tafahoatra loatra mantsy ny sazomena azy ireo ary vola be miompampana notakiny ny mpitany filaminana rehefa tratra ny reto farany tsy manara-dalàna ny mpitatitra. Tapahanao zay raha ohatra ka hoe misy infraction nataona chauffeur anankiray dia tokony hanome contravention ianao dia mazava tsara ny adresy tokony angalana an'ilay papier hoe ary zao ny lamandy tokony ho alohanao fa tsy izay ny zavatra miseho fa akepina any posiny any le papier dia rehefa avy eo takiny 250 000 na 300 000 à chaque chauffeur. Zay ny tena marina. Tsy mety aminay zany. Tsy mety aminay satria karamana chauffeur moa ohatriny mamelombady amanjanaka ataoko hoe zaza roa na zaza efatra ny karama 75 000 par jour fara mety zany tena malahelo tompoko zay chauffeur satria inona ny antony lasa le 50 000 lasa le 75 000 inona zany no hoan'le zaza any an-trano mitomany ny zaza madinika mitomany te hinono te hihinan-kanina. Takin'ireto mpitatitra ireto araka izany ny ametrahana mazava ny lalàna mifehy azy ireo mba hisian'ny mangarahara eo amin'ity sehatra ity. Fa zao alamino tsara ty règlement anareo ty ry fanjakana ajoroy tsara le izy hoe misy contravention sa tsy misy. Foana ve le lalàna teo aloha sa tsy foana sa mbola miatra le lalàna teo aloha satria le lalàna teo manko nisy teo dia hoe foanana contravention. Misy ve izy amin'izao avoay mazava tsara ho reny rehetrarehetra. Voatery nandeha tongotra avokoa araka izany ireo mpanjifa ny taxi Benitosy tamin'ity androany ity. Ny taraina ny mpandeha ary nanamafy fa tsy rariny ihany koa ny fomba fiasan'ireo taxi be ireo noho izy ireo tsy manaja ny mpandeha ao aminy. Raha ho ana manokana zao mpandeha busy-ny hôpitalitosy dia mahita fa na tsy manaja mpandeha mihitsy ny receveur sy ny chauffeur fa raha miala ety zay ohatra dia ho any Analakely dia eo amin'ny fiara dia fa hajanony zareo fa tsy tongany zareo dia azineny tena andalana ny olona ohatr'izany ny mpianatra zao rehefa amin'ny hariva dia tsy tonga aty toerana fa eo abe masoandro ohatr'izay dia fa hajanony zareo ny mpianatra nefa mpianatra mijary amin'ny resaka bus zany hoe mampifilafila be ry zareo zany. Avany anosy avaratra zao fa raha vohatra anosy avaratra dia andeha akaty amin'ny tosy hôpitaly tady an'izany commune izany dia tany andranona ohatra ny ala tsisy taxi be fa hoe migrefo ny taxi be aty fa tamin'ny enina maraina zao ny ala tany an-tranonay dia zao mbola vao ity andalana ihany hatramin'izao mitady an'ilay commune. Manoloana izany ny voroniaraka androany ireo tompon'andraikitra rehetra voakasika ity raharaha ity nisy ny fanapahan-kevitra ny iraisana ny arana tamin'ny mpitany filaminana ny commune mba vahatokana ny filohan'ny coopérative ary ireo mpitatitra. Na inona lazain'ny receveur sy ny chauffeur eo dia tsy misy 133 fiaro tsisy 133 67. Faharoa manarakaraka an'izay ny kofitamasin'ny fifafima dia tafiakatra any Soarano avokoa ny farany tsy misy tapadalana ny maraina zany resahako zany ary ny hariva indray dia tsy maintsy tonga aty amin'ny hôpitalitosy dia tsara ray daholo avokoa ny fiara tsirairay avy. Isainy koa ny fametrahana lahara-taroby amin'ireo taxi be ireo manomboka rapitso mba hahafahan'ny mpanjifa mitondra ny fitarainany amin'ny tompon'andraikitra raha ny fanazavana trano. Vaovao ny kolotsaina afaka iray volana latsaka kely dia ankalaza ny taom-baovao malagasy indray isika eto Madagasikara ny hita hatramin'izay indrindra tamin'ity fitondrana Andry Rajoelina ity dia somary nangingina ny fankalazana ary dia nomena vanatra any nefa ny fetin'ny vahiny androany dia nitondra fanazavana momba izay ny mpitana fomba malagasy iray fanadidina avy hatrany ary eo amin'ny sary sy ndratsahany Andry Rakotomalala. Tsy mba manome lanja ny fety fankalazana taom-baovao malagasy mihitsy ny mpitondra fanjakana malagasy. Ny mampalahelo nefa hoy nambaran'ny mpandala fomba malagasy iray dia omekaja ary omemboninahitra mihitsy ny fetin'ny vahiny. Ohatra amin'izany dia misy mihitsy ny andro tsy fiasana eto amin'ny tany repoblika Madagasikara rehefa manao fety ny silamo. Hita amin'ireo firenendehibe ihany koa nefa tahaka ny Chine izao dia tena andro tsy fiasana mihitsy ho an'ny zareo sinoa rehefa tonga ny taom-baovaony. Raha anao hoe anao antso efa nisy antso foana natao isan-taona mandava-taona hatramin'izay hatratr'izay. Fa rehefa amin'ny fitondram-panjakana no efa tsy anao dia tsy anao izy izay satria tsy misy tombolo anazy ilay izy. Aleony manondrana, manao business
amin'ny harem-pirenena fa tsy hoe ny anandratra ny kolotsaina izay ihany koa moa baiko azo avany amin'ny maneran-tany tsy sandratany malagasy mahamalagasy atsika dia rariny zany hoe amitrareo lavina tanteraka io raha mbola misy fanjakana tokara hoe raha republikana dia izay no azo ilazana azy tsotra. Tsy handroso mihitsy isika eto Madagasikara raha mbola mitohy io tsy firarahiny ny mpitondra fanjakana ny fomba malagasy io hoy hatrany ity mpandala fomba malagasy ity. Raha isika malagasy zany no mampiasa sy mitrandraka an'le arena voajanahitsika na kolotsaintsika dia misandratra avy hatrany ny firenena tsy lazafa-tsy ohatra hoe firenena hafa ohatra hoe ny Sinoa, ny Japonais manana kolotsaindreo najain'ireo ny rehetrarehetra tamin'ireo zavatra hoe najainy tanteraka ary izy anisan'ny firenena mandroso io oharintsika ohatra ny hoe Rosiana io zao fa mahavita manao démonstration enjana be izy noho ny avy amin'ny kolotsainy ny tazominy dia nahafahana nitatra ny rehetrarehetra fa isika malagasy mitazona n'le avy any amin'ny tandrefana dia iny nefa fanjanahana efa moderna no ampiasaina dia tsy ahita an'izay zavatra fandrosoana izay mihitsy tsika aza malagasy zany raha manaraka ny kolotsaina vahiny. Raha ny fantatra dia ny voalohan'ny volana aprily avy izao no ankalazana izay taom-baovao malagasy izay ka etsy amin'ny fitohafana maro soa talatamaty no ankalazany ny velatsoa sy ny fikambanana avitra izany. Vaovao avy any Ambatondrazaka indray sy mitondra faisana vokatry ny tondra-drano nateraky ny fahavoakisan'ny fefolo manamotana indray ireo mponina ao amin'ny fokontany Betolo commune any Ambandrika izany. Tamin'ny farany herinandro lasa teo no sehoany ity tranga ity fantatra fa trano ena no rava vokatra izany ary efa mahery ny valinjato ireo trabona any Ambandrika. Niry Andrinarivony MBS Ambatondrazaka. Ai ny teratoza mafimafy kokoa raha tsy misy ny fanamboarana aingana ny tohadrano ny manamotana. Ny farany herinandro teo dia ny tanàna iray manontolo ao Betolo no voatondraky ny rano ny manamotana. Nahatratra 12 sy valonjato ireo trabona vokatra izany ary trano enina no rava tanteraka. Mitantara ny zava-misy ny olona. Raha vao tonga le rano dia tamin'ny valo sasany dia sontra tonga dia tao an-trano fieno efa zisika aty amin'ny lohalika. Dia efa tao dia efa nilafika ambany fandriana rehefa fieno rano daholo. Dia efa fieno rano efa tsisy tsakana etsy fa efa tony efa fieno be daholo ny tety efa lalina be dia efa tamin'ny folo sasany mahay niakatra ihany rano. Tamin'ny 12 vao nidikidina rasy avy efa nitelefônina olona aty mitabataba hoe ahoana ny avoakanay ao an-trano ao. Trano amin'ny fieno rano ny tranon'olona sasany efa rodana midoboka ihany amin'ny le tranon'olona efa rodana. Tolan'olona vezivezy amin'ny eraky ny rano iny. Izay matatra koa amin'le trano efa mando amin'io. Dia efa niena efa tamin'ny 12 sasany iny vao niena le rano sy avy nitsaka zisika taty ny rano amin'io. Nay taty ma dia trano dia tena robaka daholo. Trano enina ny potika. Dilazay dia nidirany rano, ny sotro lasa, ny lamba tsisy. Mpianatra ma dia mampalahelo satria nikaesy ny raha daholo dia tsy tsisy. Izay mba mila fanampiana ny sakafo dia ny vola. Mangataka ny mba hanampiana azy ireo moa ireo trabona satria na ny sakafo hohanina aza dia tsy misy atreto. Maly tontolo zay efa taty foana dia hatramin'izao. Dia mangataka anareo mpitondra fanjakana zany mba hijery aminay akaiky fa zay aty misitrika aty amin'ity trano ity na hanina hohanina avy tsisy ny zazakely mikekeka daholo noa. Ny sasany misy manavy. Dia zay zany ny sasany aminay efa mba mifindra amin'ny trano fotsy fa zay betsaka be mihitsy misy valonjato ny trabona eto. Nambaram-ponina avy ao Betolo fa raha tiana hivay izao tondra-drano lava mahazo azy ireo izao dia tsy misy afa-tsy ny fanamboarana aingana ny toha-drano ny manamotana. Dia tokony mba amboarina mihitsy aloha le vavasary fa dia mampalahelo raha izao foana ny azo anay isan'ny taona maty zay. Etaetanay eto Betolo tompoko dia ny favoazana tena mavoanay eto tsy dia ny fantranany hanina loatra fantrananay fa dia favazanay dia iranona manamotana mihitsy ny tena favoazanay eto. Hatramizay zay dia ihany mamono anay na tanimbary na tanàna indrindraka ny trano. Iny tena forenanay raha fahavaratra ny andro. Ka iny tarainanay aminareo mba ilana famonjena le ranona manamotana fa mamono anay. Ary mampahatra anay mihitsy io.
Ny vaovao tapatapany dia namoana IST na ilay antsoina hoe interdiction de sortie du territoire ka voarara tsy mahazo mivoaka ny sisy tany malagasy ny ministra teo aloha sady mpitsara amperinasa Andriamatoa Imbiky Erlaza raha nambarany teo anivon'ny fitsarana Ratsaivana ity farany izay nametra-pialana tsy ho isan'ny mpikambany gouvernemanta intsony tamin'ny volana febroary lasa teo ataorin'ireo raharaha mahavoakasika azy izay miparitaka tany anaty tambajotra tserasera Facebook izany. Vavany kolotsaina dia misaona indray ny tontolon'ny zavakanto eto Madagasikara. Fantatra matsy fanodimandry tamin'ny sabotsy lasa teo ny mpanakanto Kelly Rajerson fantatra maro amin'ny anarana hoe Jean Clément Rajerson izany. Raha ny fitantarany zanany dia ny aretina Alzheimer no nitarika ny fahafatesany rehefa narary nandritra ny 3 volana ity farany. Fantatra fa andrareziny tontolon'ny rock malagasy i Kelly Rajerson 50 taona no manosana teo amin'ny tontolon'ny zavakanto ary ny rock sy ny blues malagasy no nanomboan'ny kantony tanoany amin'ny taona 70 tanoany izany. Vavany fanatanjahantena dia rahampitso ny fotoana voatondro anomboan'ny fampifondronana ny ekipa pirenen'ny Baren'i Madagasikara izay hiatrika ny fifananana kanina 2024 hanomboka ny volana Jona ho avy izao. Fantatra nefa ankehitriny fa tamin'ny ora farany dia tsy manambola akory ny Fédération Malagasy ny baolina kitra amin'ny fanatanterahana izay fampifondronana izay. Akoatr'izay ihany koa moa dia voalaza fa mbola tsy milamina ihany koa ny momba n'izay mpanazatra ny Baren'i Madagasikara hatramin'ny androany. Vaovao avy any Antsirabe dia mitoy ny hetsika fanohanana ireo tanty samby vondrona ao anatin'ny coopérative Fraisakina Betafo notohizana tamin'ny alalan'ny fizarana kitapo anangonana ireo vokatra soja indray ny hetsika tamin'ny sabotsy lasa teo. Jean-Marie Cayus mialy ranombana sy toky ramarola. Tototsany sabotsy lasa teo ny fizarana ireo kitapo anangonana ireo vokatra soja nozaraina tamin'ireo tantsamy Sainarivo sy Rayalina ao Betafo. Ity hetsika ity izay toy ny fizarana masombolo soja tamin'ireo tantsahany an-toerana ny volana Oktobra 2024 lasa teo. Ny fikambanana coopérative Fraisakina ihany no andray ireo vokatra sy isahana ny fanondranana izany anivelana orinan'ny fifantenana ny vokatra mandritra ny 3 volana izay anakaramana vehivavy avy ao Betafo misy 90. Tatsahava amin'ny commune 5 ao amin'ny distrikany Mandoto sy Betafo moa ireo tantsana azo fanohanana sy fanampiana ireto. Nahazo contrat de vente na 2000 tonnes na soja alefany États-Unis de Europe de Inde faname masombolo 20 tonnes de fanambolon'olona na compagnie na teknika ary manana technicien misy coopérative amizao technicien 10 mampiasa moto manao suivi sur terrain de kaiky fitopan'ny piotazana amizao de manome gony sy goelaka ho an'ny tatsa tsirairay enina rivo sy Rayalina ny tatsa izay miara-miasa amiko membre la coopérative mamboly soja amizao fotoana izao. Ny tanjona anay dia mba hamokatra mitodika makany amin'ny tsena fa tsy hamokatra tsony hohanina. Zay ny tena tanjona satria mba mandray anjara zahay amin'ny fanatsarana farimpianan'ny tatsa satria micontribue amin'ny économie locale izy ity ary ahondrana navelona izy ity mba hanatsarana amin'ny balance de paiement Madagasikara. Mbola manam-pikasana ny anoy ny famokarana soja ity fikambanana ity amin'ny taona ho avy io. Masombola 70 taona no kasain'izy ireo zaraina amin'izany izay anangonana vokatra hatramin'ny 3,000 taona araka ny voalaza. Ny vaovao maresaka iresa-pirenena dia niverina indray ny herisetra any Burkina Faso any rovolana taorin'ny fanonganam-panjakana tany antoerana izany hoe tamin'ny 14 janoary lasa teo no sehony izany. Miaramila tsy latsaky ny 13 indray no fantatra fa dia namony ainy vokatry ny fanafiana nataona olon-dratsy izay ahina ho jihadista omaly alahady. Mialy rarombana sy toky raha maro lahatra any no mitantatra amintsika ny Antsipriany momba izay. Miaramila 13 no namony ainy ary valo hafa no naratra vokatra ny fanafiana nataololon-dratsy ahina ho jihadista tarakaiky na Tiaboany Alatsinanany Burkina Faso omaly. Maro tamin'ireo mpanafika ihany koa izay tsy nahazona isa mazava no maty nandritra ny ady sy ny fifandonana araka ny voalaza. Ny loharanom-baovao an-trano nahafantarana fa andia tafika anao hetsika fiarovana sy fampandritany tany amin'ny faritra atsinanana ity firenena ity ireto voatafika tany amin'ny 20 kilometatra miala ny Natiboany ireto. Ity toerana voalaza ity izay tanàna somary ambanivohitra lasibatry ny fanafiana matetika ataona vondrona amin'ny tapiadina mahery vaika nanomboka ny taona 2024.
vao tamin'izy malasa teo no fantatra fa nisy tanora manodidina ny 520 nalain'ireo olon-dratsaikeriny taorian'ny fanafiana nisy Tanagre akaiky Natsibo any Atrandry izao nandrenesana tranga vaovao izao indray. Fanafiana fahenina voarakitra nisy tao anatin'ny 10 andro tany avaratra sy atsinanan'ny Burkina Faso ity nisy malalahady ity. Sivily 13 sy mpitandro filaminana 15 izay nahitana zandary sy miaramila no maty nandritra ireo fanafiana ireo raha ny voalaza hatrany. Raha tsy ahivina, anisan'ny antony nanonganana ny filoham-pirenena tao Burkina Faso teo aloha, Rochemark Christian Kabore tamin'ny 14 Janoary lasa teo, ny tsy fifehezany sy ny tsy fahombiazany manoloana ny herisetra ataon'ireo jihadiste. Anisan'ny ampangasy tamin'izany filoha Vaovao, ny lieutenant colonel Paul-Henri Damiba. Ity farany izay nanao lahara-pahamehana ny ady amin'ny jihadiste kanefa tratra sy miatrika izany fanafiana amoizany ny olona maro izany amin'izao fotoana izao. Nitanterahana omaly kosa ny fifampiarabana natratra ny taona vaovao 2024 ho an'ny Komtima ao Ambatolampy tsy mahafotsy solitena isaky ny fokotany no nantsoina andray ny toromarika sy ny iraka ary ny baiko avy amin'ny filoha marika Ravalomanana omaly. Nitarika izany ny sekretera jeneraly faharoa ny antoko tiky Madagasikara Andriamatoa sy ny mavambahoaka Mamy Rabenirina. Tena toerana nanao ny angam-baovao momba izay omaly alahady Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Tsy andraikitra intsony fa adido an'ny mpikatroka tiky Madagasikara rehetra ny mijoro an'ny tanindrazana. Io no afatra mafonja napetraky ny solom-bavambahoaka Mamy Rabenirina no sady sekretera jeneraly faharoa ho an'ny antoko ho an'ny mpikatroka tiky Madagasikara rehetra nandritra ny fampiarabana nandratran'ny taona ho an'ireo mpikatroka ao Ambatolampy tsy mahafotsy. Efa nambarany filoha Ravalomanana ombieny ny tanjona, tsotra fotsiny ny tanjona. Iverenantsika hitondra ny firenena. Iverenan'ny antoko timma eo amin'ny fitondrana ny raharam-pirenena. Fa indrindra ny amerenana ny filoha Ravalomanana ho filoham-pirenena indray ka anoizana ny asa izay tapaka noho ny setrasetran'ny tsy mataho-toto tany amin'ny 13 taona lasa ka nampitsotsorika anaty lavaka ny firenena sy ny vahoaka malagasy hatramin'izao tsy tafarina ka averiko tsotra ny tanjona miverina mitondra ny firenena maka ny fahefana amin'ny fomba madio, amin'ny fomba endry, amin'ny fomba demokratika. Potika ny firenena, simba ny kolotsaina mamalagasy, rentika anaty fahantrana ny vahoaka. Manana adidy anarana ny firenena ny antoko amin'ny fametrahana ny filoha marika Ravalomanana eo amin'ny fitondrana, anarana ny fiainam-bahoaka sy amerina any Madagasikara ho tandalana indray. Fa raha ny lalam-panondrenana zay miatra eto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 10 lalam-panondrenana izay mpitondra fanjakana amin'izao fotoana no nametraka azy tamin'ny andro teteza mity dia milaza marina fa tokony ho fidiana ny lehiben'ny faritra sy ny mpanolotsai-paritra mandrak'ity androany tsy misy ange zany loza dia novainy ny fampiarana ny lalàna misy dia gouverneur no nitendreny zay le tsy maty manoto tsy misy lalàna velona ahafahana manasazy azy. Voaray ny hafatra hoy ireo mpikatroka ary vonina anatanteraka io baiko avy amin'ny filoha marika Ravalomanana io sy ny toromarika izahay hoy izy ireo. Ny filoha marika Ravalomanana ihany no vahaolana ho an'ity firenena ity hoy hatrany ny fanazavana. Nazahoanay toromarika tsara sy fanentanana amin'ny vahoaka ety amin'ny fokotaninay ety amin'ny commune misy anay. Tena mitondra hero anay ohatrany hoe nampientana anay na dia somary natoritory kely ary tao tamin'iny aretina iny dia ohatrany hoe mba faly daholo hoe nisy an'ity fihaonana androany ity. Tena faly zay, tena faly mihitsy. Izy rery ihany raha aminay aloha dia izy rery ihany tena tokony hitondra ny Madagasikara satria raha ny zavatra nataony teo aloha ny tamin'izy nitondra tena afa-po ary vahoaka tena ny sakafo tsy nijaly. Fifampiarabana tratran'ny taona moa no antolanonana teto ka nanasana ireo mpitarika sy tompon'andraikitra isaky ny fokotany tao amin'ny commune Ambatolampy tsy mahafotsy. Nisy ny fanolorana fanomezana mba ho mariky ny fifanajana eo amin'ny sampikatroka tsotra ny tanjona ho an'ny rehetra dia anangana indray firenena vanina.
fa mbola olana goavana ho an'ny commune ao Ambatolampy sy Atsimahafotsy ny tsy fananana poste fixe ho an'ny mpitandro filaminana isan'ny anjakany tsy fandriam-pahalemana nefa ity commune ity raha ny farazavana izay nentiny ben'ny tanàna atao an-toerana raha niresaka tamin'ny Germain Menjanary sy Manorandre Malala. Fokotany miisa 7 no mandrafitra ny commune Ambatolampy Atsimahafotsy izay isan'ny commune ao anatin'ny district Ambohidratrimo. Manana ponina manodidina ny 10,000 sy 4 alina ity commune ity. Ary saika mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana avokoa. Commune isan'ny anjakany tsy fandriam-pahalemana, saingy tsy manana poste fixe ho an'ny mpitandron'ny filaminana. Any Kazandary avy any Ambohidratrimo, izay 12 kilometatra miala avy amin'ity commune ity no antsoina. Rehefa misy ny fanafiana, kanefa Andrialatromby no tena manjaka raha ny fanazavany ny ben'ny tanàna. Ny resaka Alatromby aloha zany tatoato tena na betsaka mihitsy satria ataoko hoe indray-pandisam-bolana misy omby very foana. Dia nefa rehefa very le omby dia tsy hita intsony. Vao misy tambazotra tena matanjaka mihitsy zany manodidina ny Ambatolampy Atsimahafotsy dia tena mijalo ny vahoaka. Ny etra no tena vola miditra ho an'ity commune ambanivohitra ity. Iaraha ny vahoaka miaina nefa ny fahasahiranana ankehitriny, any ka miaina ny fandoavan-ketra, izay lasa olana satria sarotra ny fanerenan'ny vahoaka amin'izany ao anatin'ny fahasahiranana izao. Na izany aza, misy ny zava-bidan'ny commune eo amin'ny setry ny fotodrafitrasa iombonana ho an'ny vahoaka. Satria nandeha ny 2021 zany ndraitraka etra-trano mbola vao 30% nandony vahoaka. Manao ezaka ihany ny commune mandresy lahatra ny vahoaka kanefa dia sahirana ilay vahoaka dia tena tsy maintsy zavatra misy ampelantanana no sedrain'ny commune. Dia somary sahirakirana kely ihany ny commune. Ny misy navita EPA CSB zay amin'izao fotoana dia misy mpiara-mbony nantoka sy ONG nanampy ny commune dia efa vita 90% le CSB amin'izao fotoana izao dia hotokanana angamba atoato amin'ny raha tsy raha tara angamba ny atao ihany amin'ny 21 avril zao notokanana le izy. Ankoatra ireo dia tsy mbola nisy ihany koa ny olana teo amin'ny resaka fandoavan'ny karaman'ireo mpiasa ho an'ny commune. Na dia mivoaka sevitra tahaka izany aza ny commune vao mahita vola ampiodinana ny raharaha. Toerana efa nisafidina ny mahaben'ny tanàna hoy izy. Noho izany ny amahan'ny olana sy ny fiatrenana zava-misy eo amin'ny vahoaka sy ny commune izay tantanana no antom-pijoroana. Fa maro amin'ireo commune izay manana ben'ny tanàna lany tamin'ny anaran'ny antoko tiky Madagasikara no tsy mba mahazo na zarara mahazo ireny fanampiana avy amin'ny fanjakana foibe ireny. Anisan'izany izao ny amin'ny commune Anjevagara izay velotaraina momba izany fanadihadiana avy hatrany ary eo amin'ny sary Srindratsany Andry Rakoto Malala. Tsy azo ianteherana entina mpandrosoana ny commune ny vola fanampiana avy amin'ny fanjakana foibe. Manjaka matsy ny fanavakavahana loko ara-politika amin'ny fizarana vola fanampiana avy amin'ny fanjakana toy ireny ka zara raha mahazo na tsy mahazo mihitsy aza ny ankamaroan'ireo commune manana ben'ny tanàna lany tamin'ny anaran'ny antoko tiky Madagasikara. Le fiakaran'ny vidim-piainana indrindra ny PPN produit première nécessité dia tena tsy zaka. Raha mahita ny fahefan'ny vidin'ny olona ny ambanivohitra raha raisiko manokana ny commune Anjevagara fa tena ambany dia tena sahirana ny olona. Izay koa moa zany tsy dia tena mahazo loatra n'ilay fanampiana avy amin'ny fanjakana ireny fa tena hoe le commune no miaina arak'izay fahaizan'ilay commune sy le ben'ny tanàna mitondra anazy eo. Dia nanampy ihany izay tamin'ity resaka sosialim-bahoaka fa le olona traboina le rava-trano ireny izay moa tsy nanana site d'hébergement fa fizarana fotsiny natao fa dia tena hita zany hoe sahirana le olona amin'ilay resaka sosialy. Arak'izany dia manao izay tratrany amin'ny fanentanana ny olona mba handohetra entina hampandrosoana ny commune ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Ny aloha ny rafitra efa napetraka ny ivon'ny commune Anjevagara tsy miandry fanampiana avy amin'ny fanjakana. Manome ny fanjakana arabasoa arabatsara tsy manome ny fanjakana dia miezaka le commune mamelona ny tenany ao dia amin'ny alalan'ny fakana hetra. Ireny zany ny tena nisany fampidiram-bola ngeda be ho an'ny commune Anjevagara. Dia eo ihany koa ny 3P partenariat public privé ireny ny tena mandeha maro ny mpiara-miombonantoka manohana sy manampy an'ilay commune amin'ny resaka fampandrosoana sy ny fananganana fotodrafitrasa. Sosialim-bahoaka izay manao ihany araka ny zakan'ilay commune satria commune ambanivohitra koa tsy dia tena hoe maleo tena rabola fa tena miankin-doha amin'ny fanampiana sy ny fiara-miasa amin'ny namana aty ivelany. Tsy ny commune Anjevagara irery ihany no afaka avahany mpitondra toy izao fa saika ireo commune manana ben'ny tanàna lany tamin'ny anarany ny antokotim. Na inona aloha fanazavana entin'ny mpitondra fanjakana ny amin'ny tranga tahaka izao dia hita mibaribary
fa tsy levon'ny vavon'ny mpitondra fanjakana araka ny fomba fiteny mihitsy ny olony tiako Madagasikara. Fanembana bebe kokoa amin'ny resaka fifidianana sy ny zava-manahirana iana ny vahoaka malagasy ankehitriny izay miatrika ny fiakaran'ny vidim-pianana ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Ravo Razafa Mahenina sy Mateo Prince. Atao moa ny fanjakana tsy hita avy ny fiakarany vidindreo entana fampiasa amin'ny andavanandro raha milaza ny zava-misy ny avy amin'ny fanoherana lazaina fa mitabataba sy mandainga ny mpitondra fanjakana sasana nefa mbola samy teny fa mandeha ny fampandrosoana ary voafeny vidin'entana fanambanina ary fanaovana tsinitsina amin'ny fahasahirana ny vahoaka izany. Dia misy olona indray mbola amin'izao fotoana izao mbola mahasamy teny ihany hoe miaina malalaka amin'ny vahoaka malagasy tsy eo miaino anatin'ny fantrano zany ny vahoaka malagasy ary tena manao izay ho avy amin'ny fitondrana amin'ny zavatra atao rehetrarehetra eto amin'ny firenena. Ka normal be ilay mpanohitra ohatra ka tsy mahita an'izay raha zay azo ilazana anazy satria le olona miteny an'izany dia manana ny ampy reny avy tsy miaina anatin'ny vasarana an'izany tsy miaina anatin'izany tsy hoe tsy mihinan-kanina zany tsy tsapany akory zany hoe vidin'entana miakatra zany satria mety mitobaka amin'ny fidiram-bolany. Amin'izao fotoana izao tsisy tsony eo tena fa na le olona tena manan-karena be ary ambony ary na le olona te hafarany ambany aty. Raha zavatra misy amin'izao fotoana izao dia tena hoe melatsaka lavaka na melatsaka anaty lavaka melalina ihany ny atao hoe iainan'ny vahoaka malagasy eto amin'ity firenena ity. Ka izahay mpanohitra tsy miteniteny foana fa le fitarainan'ny vahoaka satria ireo vahoaka ireo dia ety tsy afaka miteny ary tsy manana possibilité koa mandanana aty amin'ny radio na mba hitenenany any amin'ny mpanatateraka. Izahay miara-misa lahy vahoaka no mahafantatra no marary an'ilay vahoaka. Fa matetika ny olona rehefa ao anatina fitondrana anankiray rehetra tsy matsapa loatra tsony le fahorian'ny vahoaka satria rehefa miteny ny mpanohitra dia ohatran'ny hoe manohatra fatany. Tsy teny le vahoaka no eritreretin'ny fanjakana hoe tsika fa ohatran'ny hoe tenitsika amin'ny mampanohitra atsika. Kanefa raha tena fanjakana tena atao hoe mandinika sy mieritreritra ihany koa dia tokony mandray izay atao hoe fanakianana na hoe fitarainana amin'ny vahoaka zay fa tsy mijery le hoe izahako no miteny an'izay dia tsy ho tanterahana izy raha tsy atao satria za te hiteniteny foana. Ho fiatrehana ny fifidianana ho avy kosa nanamafy ny solombavam-bahoaka Algeria fa ny fikaonandom-pirenena ihany no ahafahana mitondra filaminana ary fifidianana ekeny rehetra. Amin'izay hoe fanomanana sy fiatrehana ny fifidianana zay mba tsy hisintsony ny resabe resaka doublon amin'ny resaka lisy mpifidianana moa tsy maintsy tenenina foana ny zavatra ireny dia aleo foana miroso amin'izay atao hoe fikaonandom-pirenena zay satria zay ihany ny vahaolana. Ninona ataony hoe iza mahay mitantana firenena ninona ataony hoe efa vitanay ainay manao an'io na hoe membre ancien na ny ACC na ny aty amin'ny ministère rehetrarehetra dia tsy misy ohatra ny fifampiresahana na manarina ka manetana ny rehetrarehetra ny tenako eto hoe aleo itsika iroso amin'izay fikaonandom-pirenena zay mialohan'ny hiatrehantsika ny fifidianana. Ankasitrahako fiainanao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany ny fotoanan'ny fampalalam-baovao tamin'ity ariva ity ny fandarana global news sy ny fandarana dinika avy hatrany no arainao aorin'izao fampalalam-baovao izao. Aorin'izay kosa ny horonan-tsary iray amin'izao mitondra lohateny hoe Vaovao Treatment kosa no arainao aorin'izay fandarana anankiroa izay. Fiainao tompoko.